Zavatra fahatongavako aty zao dia manamafy an'izay fanomezana omenanareo zay. Maro aminareo no hoe tsy manana firakofana, tsy manana botifotsy toy zao amin'io botifotsy tsirairay avy koa efa tonga ihany koa ny botifotsy mba hanafananareo amin'ny hazo. Dia hozy izy Jesosy hoe izay ataonareo amin'ireny kely sy majinika indrindra ireny dia tony ny ataonareo amiko. Zay ny ataoko androany. Anasoanareo hatrany, iay anareo hatrany, ame fanampinanareo hatrany ary tsy anadino anareo fa eo anilanareo mandrakariva na amin'ny andro sarotra na amin'ny andro mora. Zay ny zavatra hoatsika loha fifidianana filoham-pirenena nefa niteny dia efa miteny zay efa niteny ary averiko fa zay lamy be ny tanàna eto Analamanga eto dia fanilika andraikitra fa le di tanan'ilay Rajoelina Andry foana ny tiany zareo asongadina. Zany hoe ohatrany hoe midika zany any amin'ny sehatresam-pirenena hoe tena miasa le rangahy io. Aiza zay zao le izy zao mitaraina ianareo zany nge tsy be ny tanàna za koa nge tsy mifidy teo zany hoe faritra varadrano dia mitaraina ianareo hoe aiza le be ny tanàna dia tonga le be ny tanàna dia fanabe tare. Inona le fanabe tare? Tonga eny toerana izy eny fotony dia mijery fotsiny fa tsy mitondra na inona na inona. Saloha mitovy amin'ny tsy misy anotra anay. Zay raha mbola matondra vahaolana sy mitondra sosikevitra hoe manentana eto amin'ny onjam-peo hoe tokony hojerena le olona tratrany zao. Tsy haiko na azontsika. Dia rehefa tenena le be ny tanàna dia eo amin'izay izy midina ifotony zay dia miteny zany zay amin'ny tsy za fa lehibe ny tanàna ho ataontsika resaka tsy za fa lehibe ny tanàna. Io zavatra le raha miakatra io dia voajanahary io dia tsy azontsika toaina efa fantatra neza ory Andrianarivo afatra ny zavatra nisy teto amin'ity Madagascar ity firy-taona. Efa fantatra foana hoe misy vanim-potoana eto mandany valim-potoana fahavaratra tsika ririnina ary lohataona. Tsy efa fantatra ve zay fizarana izay isa-taona fa naninona ny lasa hoe tsenjina ny tatatra tary satria inona ny antony tsy atsemanareo daholo ny rokady ara lasa ny ndrikako zany le manara-peritra iresahantsika eo zany ny zavatra tiako resana dia hoe rehefa resana lehibe ny tanàna dia tonga izy mifanabe tare hitako nareo dia le ry ambony ery izy milingilingy tsotra le tany le fampelezan-kevitra le tena misy potaka mihitsy ny dia mipataloha ny tena feno fotaka hoe tena miasa zany satria te azo an'le vatonareo izy. Dia zany kosa raha angaha tena manana fandavatena, zany kosa raha angaha tena rem-pianakaviana mahatsapa sy mitsinjo mahaolona kosa raha angaha zany makatso makaroa. Vao teo zao izy adiny ray izy nandalo teo fa lasa ny solo akanjo izy dia miverina indray izy adiny ray aty arina akanjo hafa indray nanaovany fa volomboasary foana tsy miova. Izy koa manana volomboasary maromaro. Dia tao anatin'izay rehefa midiny fotony izy amin'izao fotoana izao tsy manao anintsony efa mangamanga be sary satria zay kely tena lokony miporifony amin'izay. Ohatran'ilay solombavam-bahoaka vao fito taona boribory tamin'ny fahadimy rehefa misalotra ny volomboasary leo ihany izy mifaraniko farany mamoaka fofonako iny foana kosa veny anaovana fa dia niteny an'izay izy tsy tiany iny tena lokonay fa lokonay maitsomaitso hitantsika amin'izany. Ny zavatra misy zany ao anatin'izay resaka resako zay rehefa tonga lehibe ny tanàna dia ry ambony ery izy miteny dia maniraka an'ireo mpiasa ao anatin'ny commune dia le mpiasa an'le commune manao an'le boty be le tsy matahotra orana sy tsy matahotra rano sy fotaka le hatraty amin'ny lohalika izy enjana koa le botin'le vehivavy iny. Dia avy eo dia maniraka dia le olona irahana koa ery ambany tsy miroboka ao anatin'le rano Andrianarivo fa misy vato koa dia ambonin'le vato no miteny hoe anareo reo le anao an'le asa le atakalo zavatra atakalo menaka vary sy ny maro isaka sy mipandihany dia alefao dia lasa le vahoaka zany ao anaty rano lasa tsy mandray ravindena itsony le olona le nitenenareo. Avy eo dia mifanilika andrasanao fa avy eo ministry ny mponina endrasanao le ministry ny mponina ny anara moa tsy mety haiko isa moa ny anara ministry ny mponina mba jereo Andrianarivo tena mihafa baraka satria tsy malazako sady tsy miasako nefa dia mandray fanjava raika foana isam-bolanako. Dia le volan'izy io le volantsika io volam-bahoaka eny anakaramana azy ireo tsika zao mieritreritra hoe nandritra an'izay nametrahana an'ireo olon'ireo iza nitanareo nidina teny ifotony mba milaza hoe ianona tena nidina tety anay nijery anay.
de rehefa tonga le ministera le mifanilika zany le be ny tanàna ministera amponiny fandraso aloha fa le fokotany efa mampiakapeo ndraso resahantsika izy fa tsy maintsy ho avy eo izy endrasana izy androany rapitso tsy tonga ihany ndrano efa memidina indray de miakatra indray satria miakatraakatra ny tositra de midikidina ny tositra de zay foana de tonga indray izy avy eo tonga le io kosane misy andraikitry ny bienzery hitanareo am'izany anaovan'ny olona tetim-panorona sy ping pong isika rehetra ao anatin'le sihatra izay menjady mivantana isa-tokatrano za zao nandeha teo Andrianarivo afatra ery amin'ny faritra aloha tsy teneniko fa i tena le olona kosa rangahy tena manao tsinitsinina ampiarabelona ny tainareo ve rangahy ny tena mandeha eraky ny tanàna tsy mety kosa aloha hoe aza Manararaotra le hoe miakatra ny rano de mipory Andrianarivo afatra toa de atsipy de raha vao miteny ianao raha nyteny tena fa tsy mety masony rezareta tena ohatran'ireny le anaikitry reny de izy ndray no vandravandranao ny olana am'ireny manko ny Andrianarivo afatra de zao rehefa le miteny eo anao tsy hainao na mbola misy po aminy eo de atondrany aminao manao porezer rehefa le miandry le orana avy izy le rika le mandeha zay anie le izy le neny le faritra avoavo kely miandry le rika le mandeha toa de alefany eo le tay de mandeha any ambany any de izy efa madio ny atao aminay aloha de le any ambany any tsy tsonjoviny tsy re olona le maha olona de hitatsika zao le Rajoelina nidina ifotony tena izy zany no ohatrany hoe miasa efa naveriko teto raha namana olona tsara mety tsy nahino izy omaly hoe fina hony tsy nalany an'le olona le Andriamanjato Risara tany an'le commission africaine tsy lany izy ko tsy tany le seni atsikako Andriamanjato Risara raha tany le seni teto amintsika de lany izy fa ny any fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra tsy misy komondry de mipetraka eo le olona fa le olona fotsiny zay nitondra anazy tany fa de miseho mirehaka hoe izay ny filohan'ny sadeka de lanio io fa miporifoniny olona zay efa nametraka malagasy ity ny napetraka solaninay nefa ny tenovainareo indray ny sary de aveloanareo hitan'ny avany eo mazava ny tare marika 3:30 zay tsy lasatsika zany de tenenina fotsiny le teneno Rajoelina le namanao eny Andriamanjato Risara eo mena toerana ianao nge tsy very mandeha araka le hira tsy very plasy mosa tsy very mandeha le hira iverenantsika eo anatin'izay fanampiana maro isan-karazana zay tena menjady any vahoaka malagasy miakatra io ny rano sy ny maro hafa eto amintsika raha ny zavatra misy aloha tamin'ireo trabona samy hafa tsa le izy fa raha mitentsika hoe tsa le tsabona de le marary izy de tsabona fa la trabona de le iny le tratran'le loza vojanahary teny mifaritra nosy zato andrefa nanazo ny reny le tosika maro isan-karazany reny ny ara-tsakafo sy mifanampiana izay le fa nizarina tam'izay anie le olona nandritry ny fitondrany Rajoelina Andrina teo de nizarina tam'izay mena ny fanosinosika teo de mena zavatra moramora teo de mena fanampinampy teo de mena ny fampitsinjotsinjo teo de inakaiza fa fantatsika ve le kisarisariny resako teto maly hoe ny rano efa anetendan'le olona de le olona matsaka ny bidon mavo tsy mandeha le robinet maneso anazy ane zany de le teleferika mandeha ery ambony ery de le mpitondra manangana an'le ratsatanana mbola ireto zay ao venareo de andritsika zao tsy haiko aloha ny anosy be eny hoe ahoana ny rano miakatra le izy ane ny anazy zany tsy vita le rano miakatra fa le misy voay mihitsy le voay eo le tay ny tena maolana an'le izy miala pa zany le olona le mba mifaritra ambonimbony kely de mandefa an'le malotony de iny fa lasany de madiny anay aloha fa de le aty ambany zany de mizaka ny tseran'ny ainy eo de feno tena tsy aika tsy nahita leo teo am'le lalana tetsy an'le nalehako tetsy ahoana raha ho aty de nieritreritra fotsiny de zay vomanodidina aloha miodidina toy zay iroboka an'le maloto eo de nisy zany hono le fanampiana le hoe to le ino moa efa mahazatra any zareo le fanosika eo le ara-tsakafo fanampiana sy le lavola de nitenenina mihitsy ny avy amin'ny filoham-pirenena ore olona bien zersia
nareo mpanao tambajotra tserasera eny nivo fiadidinan'ny repoblika ny ministra isa tokony raha mbola misy eo prime ministre lehibe any gouvernement mba sahirana mandoda tabatra avy any amin'ny filohan'ny repoblika ahoana raha niteny izy hoe ity le karamako le nraisiko de meko anareo mbola vola meno vahoaka azy io azy ampiasaina ranga le hoe amin'ny anaran'ny filoham-pirenena fa teneny foana hoe ny volam-bahoaka hoe nitondra ny zany Andry Rajoelina nirina amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy de vo ao daholo ny vahoaka malagasy fa tsy hoe le ohatran'io izy zany ny tena manao ngy Andrianarivo afatra ohatran'io vola manokana avy any am-paosiny io nefa nitady mazava tsara fa raha mbola izerany mbola nalainy iny mbola manakarama azy eo amin'izay toerana zay nampisaloran'ny vahoaka anazy zay ny vahoaka malagasy tadio fa tsy ny telopolo tapitrisany andeha hamonjy fivorinana ivelany fa manana solotena ny eran'izao tontolo zao mifidy izay filohany andeha amin'ireny sehatra maro isan-karazany reny fa tsy mifidy kosa reo hoe izay io filohany de misy délégation na zato ao ambadika mandeha mitsangatsanga reny kosa aloha de efa tena ny atsika eto lasa fanararaotana de le miteny io le teny famerina foana fantatro le marary anareo vahoaka fa izao fantatrao de maninona raha nytotofany zavatra ny vola azo amin'ireo saka mombanina fanamboarana ny kianjo ireo za tena manao fanatanjahantena fara le vola nanaovana ny kianja amin'ny Barea zay tsy nahazo fakatoavana mandrakitiny an'io lalovan'le manampahaizana vatsy amaroka fotsiny zay nge le atanatohatra ny azy mbola avy eto izy ny kafa satria zay le dingana zay aloha de tsara ho fantaritsika misy dingana foana io fa tsy hoe ifamaliana any amina sehatra maro isan-karazany ny sehatra ho an'ny zava-misy eto amintsika de izay zavatra rehetrarehetra zay mila azavaitsika hoe inona ny zavatra misy manoloana ny tranga izay iainan'ny vahoaka malagasy rehefa mametraka zany izy hoe ny filoham-pirenena anazy de hitondra an'izay jereo tsara ny filoham-pirenena rehetra zay any amin'ireo de amin'ny alalan'ny vahoaka izay ny tononony amin'ny alalan'le vahoaka le ao aminy no tononony fa izy tsy miteny mihitsy ny hoe noho ny filoham-pirenena feto amintsika ihany za misy an'izany hoe tetika asan'ny filoham-pirenena vola avy any amin'ny filoham-pirenena tosika avy any amin'ny filoham-pirenena fameno avy any amin'ny filoham-pirenena mora avy any amin'ny filoham-pirenena sy ny maro isan-karazany tsy tenitsony fa ny volam-bahoaka no miasa ao anatin'izay ary ny volam-bahoaka tokony ampifantarina anazy hoe reo zavatra rehetrarehetra zay omena anareo reo dia amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy tsy tonga teo amin'ny toeran'izany Rajoelina nirina raha tsy nisy olona nifidy azy tao mazava zay de manina izy miteny amin'ny anarany manokana fa tokony farafaratsy me tsara velatsy leo le zay vahoaka zay mifidy tamin'ny fomba zay tsara dalàna fifidiana teto amintsika amin'ny alalan'ireo no namezana an'izao de le mpanara-dreny rano le tsy ambadika de le mitehaka fotsiny sy manao ny hoe merci président ny zavatra tohireny ny anazy zany de zay raha mipetraka le andraikitra le isa tokony eo mipetraka le isa tokony eo ministre n'izao lefa nitsintsarainareo reo ny zara asa de tokony mandray an'le andraikitra tandrify azy hitanareo ohatra bien exercé mbola vo mandomboka ary aloha be izy de fa misy fepetra raisy ny foana tany aloha rehefa tonga le zavatra sy mivoatsanary avy etrany izy de manao an'le action zay koa ngamba miaramila anaziko tsy miandro baiko tsony fa tonga de andao na andro na alina na inona miseho de andao foana satria mijery sy mitsindro mampiarabelona sy zo fototra nanan'le olona hoe olona ombelona toga atsika ireo mila jerena mila amboarina ary mila fatarina ny zavatra zay misy ao anatin'izay sehatra maro isan-karazan'izay izay le tenentsika hoe mila atao izay zavatra tokony ilain'ny vahoaka sy sitrahany ao anatin'ireny olana maro isan-karazany eny fa tsy avela izy hitanatana vava fotsiny hoe de ay ve efa fantatro le izy fa de hitondra moa zany zay le zavatra zay omena arany nisy foana ny zavatra zay nomena de le tenenina foana hoe zao tsika ao anatin'ilay efa tapitra le fepitoana de rebirebena indray ao anatin'ilay fiverinan'le 570 ny kapoaka aiza zao de sarosarony tina de
andraso aloha fa mbola variana tsika igny mbola nisy orambe teto mbola nisy tondradrano ane teto hoe fa mampatsiahy indray zao zay an'izany hoe tapitra le fem-potoana ohatran'ny atsika io rehefa tapitra n'le fem-potoana amin'ny fampelezan-kevitra dia miroso amin'izay amin'ny sehatra ny fifidianantsika dia miroso amin'izay fanisambato dia mamoaka amin'ny vokatra vonjomaika ny anivon'ny seni dia manamafy ny manaradavahana ny fitsarana avombalalampanorenana tena drayday le izy tena ndra raha politika tatsika raha tsisy mandeha amin'izay loany ny Andrianarivo afatra dia ny zavatra izay misy le fampanantenana ve tonga dia mipaka raha nitondra n'le voamaina sy le zao ny Andrianarivo afatra raha nitondra zao izy ohatran'reto olonreto zay tena hoe potika nisy efa nisy ny namony aina efa tena mihoatra ny folo manerana Madagasikara io resahaka io misy zao le olona le maraina teo le miresaka isorana aloha le Rajoelina nanome an'le fanampiana fa zao kosa zay le olona efa zatra le nitoloranareo zay ozy izy amin'izao Andrianarivo afatra na volany andrahonan'io raha tsy misy tamin'ny andro maitany eritreretintsika le zavatra le menantsika le mena masaka vary masaka sy loka efa vita tadidio tsara zay maitany zavatra efa masaka tany noentina ny zaraina teny amin'ny faritra ivo tadidio zay amin'ny andro fahavaratra izay dibodrano tsy manana intsony le olona zany le hoentina ny volany sy ny fatapera sy ny maro isan-karazany satria fa nyzarinao an'le tolotolotra isan-karazany dia manatenanao izy dia manta indray mifanohatra amin'le izy indray meny manta dia jerena fotsiny ohatran'inona moa le fiteny manahirana izy ty Andrianarivo afatra ny zavatra misy ao anatin'izay sehatra izay dia tsotra no hoe ny fametrahana reo rafitra eto amintsika ireo tokony arahana amin'ny tokony ho izy tokony ho jerena amin'izay sehatra tokony hipetrahany tokony manao ny zara asa tokony ho iantseherany ny olom-pirenena tsiraray zay nanendrenao azy fa ianao nanendy azy teo nefa tsy matoky azy fa ianao ihany manao an'le asa dia inona moa zany zavatra tokony ho vitany zany atao anatiny vao mandeha fotsiny ne zany le sary dia fa mandeha tonga dia mandray andraiky reo ne vitan'ny be ny tanàna isa tokony zay faritra rehetra voakasika izany ny tsinjarana tany anivon'ny be ny tanàna reo teny anivon'ny commune dia le teny anivon'ny commune manana piasy izy sy manana polisim-bohatra dia reo no mitsinjara azy amin'ireo olona zay tratra izay trabona izay fa inona ny antony Andrianarivo afatra tsy matoky an'ilay olona izy dia aloha mihitsy midiny ifotony hoe ity aho mizara ho anareo ary tsy manadino anareo zay an'io politika io tsy fahatokisana an'le olona zay napetraka mialatsiny fa somary oatra mikokoaka kely eny antsefatsefaneny lay tsy fahatokisana an'le olona zay napetraka tao anatin'ilay izy io mamantsika anatintsika ala-peritretany io dia misy ihany koa le mampirisika eo tsy ambadika le volomboasary aloha mihitsy ianao président midina mba ho hitan'ny vahoaka hoe io ianao fa sao dia lazain'olona hoe tsy eto tanin-drazana ianao sao dia lazain'olona hoe vazaha ianao sao dia lazain'olona hoe zaozao ianao ko maninona ny tany any am-pasindava no mitsio somary isaka maninona ny namidy naminona ny mena olona tadio mazavatsara fa misy malagasy ao anatin'izany lay fijerena n'lay le fidinana ifotony sy lay hoe iny izy zay zany ny tena zava-dehibe dia tadio fa ianareo le napetraka zany ohatrany ty zao tena andraikitry ministera mponina mazava be sy mibe ny tanàna dia lasa tsy misy dika ny anareo le manara-dreny rano fotsiny sy le ao arinany sy le tsy te ame an'le fahefana amin'le olona le tena mambahoaka hitatana an'le commune raha zany eo amin'ny toerana aloha raha ohatra ka lany tamin'ny fomba tsy mendrika mianatra be tena aloako misitrika na nadio tena takininona arany na nafafy zavatra fizarana saika isan'andro arany sy zara vola isan'andro arany menatra ihany tsy adiny olona mihitsy ny zavatra rehetra hoe vola viaiza
sa le famatsimbola tamin'le fanaovana ny rokady tamin'ny tany amin'le arabo indray ve zany natosaka ato aloha ny anahy zany mpiaino tena mikosehatra betsaka kokoa ao anatin'izay fampahafantarana ny tena marary mivahoaka manerana ny nosy 034 29 045 40 asesiko rehefa aveo ny SMS tsika satria dia be dia be mihitsy ny izy ato so dia mitelikafatra ny androany koa zoma sady mangatsika loka tsaramaso dia hainareo ny toyany ny zavatra izay misy zany ao anatin'ireny sehatra ireny miarabanao efa tafiditra ianao efa tafiditra le 034 07 teo 147 ny zavatra izay iaina amin'ny vahoaka malagasy lasa lay olona ny lasa misehoseho sy te alaza nefa tsy mety malaza mihitsy te androso nefa membotra foana dia inona ny zavatra misy ny zavatra misy dia tsotra Andrianarivo afatra Madagasikara tsy mety mandroso mihitsy satria ny antony dia tsotra malagasy marary lay ataon'ilay mpitondra amin'io resaka kilangalanga maro isan-karazany io hitantsika tsara angamba ny zavatra kilangalanga maro isan-karazany izay misy ao anatina sehatra maro isan-karazany dia io ihany koa jereo tsara ohatran'ny ao an-trano ny eo Andrianarivo afatra ny ao anaty jereo tsara hoe iny ianao zany ny ianao rery aloha dia rehefa iny ianao dia lasa adolan-tseto dia lasa naka tolatehezana dia lasa nisy zaza atao dia nisy zaza atao dia lasa dimy mianaka hony izy dia ireo rehetrarehetra ireo rehefa mandangalanga le raina reny dia jereo tsara koa le zanany dia io le kilangalanga le ataon'le mpitondra Rajoelina io dia jereo le volomboasary rehetra mampanatena tsy misy mihitsiny zay moa le teneniko lehibe le solombavam-bahoaka anatsimondrano le volomboasary tena namana be mihitsy ary tena zay mirahalahy tonga dia hainao tsara mihitsy izy mandeha fiara nefa n'izy le sepitra aloha amin'ny tena namana be fa namana olona tsara fa mifampiresaka tsika mifanintsy foana hatramin'izay ary samy honorable fa nareo honorable tary amin'ilay teo amin'ny fari-piadidina fa zay honorable manerana Madagasikara samy hafa mihitsiny ny zavatra nampera rehefa mifampiresaka mahitsy be miresaka foana ao anatin'izay kary Marghe moa movokovata-mbatapiteny sady fa inona ary ny ana tsy mety tsara velatsy io ary ny tena izay mihitsy rehefa anao ianao dia ianao ve mbola hitenen'le olona tena ohatra mba tsara raha ngaza ny sandwich ery anaty vitrine ery nefa ny anao nona fa maninona tonga dia tenenina mihitsy tena nona raha nga mandao aloha raha nga tsika andeha hisakafo kely aloha fa tena zay voky ihany maraka ny namany inona ny tsy tenenana an'izany fa le fihetsaram-belatsy le olombelona mihitsy ny misy Andrianarivo afatra efa tafiditra ianao aiza faritra misy atsika ahoana ny rano amin'ny faritra madera ray manontolo iny aleo mitandrina ihany arany tokony tena mba hojereny an'izay fa manazy daholo le fitondrana rehetrarehetra dia mba tokony mba hojereny an'izay tena trop loatra le atao le fitondrana tena marina maka sitrakanao arany sotranao indrindra zay moa ny zavatra misy zavatra iainana tsy maintsy tantaraina satria raha io le hoe milazany tsy hita raha te handainga za zao tsy mahita an'izay any Tomasina any za zao tsy mahita ny ato ivelan'ny trano aloha fa ato anaty trano dia raha hiteny aho hoe misy avandra mandainga azy zany fa ny mpitondra fanjakana tena samy teny mihitsiny hoe manavandra be aho dia lasa ny zavatra tianyko resana amin'izay ohatra zay le hoe ataontsika an'izao io dia nitsarain'ny tantarany Andrianarivo afatra manao ianao an'ilay lalana migodana dia napetraka teo dia menomenona ny vahoaka dia teniteny dia io alahelo ny vahoaka sy io ranomaso milatsaka ny tavany sy io lelo eo ambonimolony io noho n'ilay alahelony dia nitsarainy narotsaka Andriamanitra amin'izay le orana tsy azonao toaina dia io nitsarainy amin'izay aiza zao le izy maro amin'ilay izy any Andrianarivo afatra noentin'ny ndrika
ary tapaka mihitsy ny akamarony. De iza ny vomafy tadiva le tatsavo may tena vomafy indro nahita maizina ohatrany anananananany izy satria inona ny antony lay tambary efa kely ananany teo efa nediny tamin'ny fanjakana zay tsy nazahoany vola tsisy fanjakana ka eto fa mpitondra satria tamin'ny andro ny fahampanjaka zay io ndray mbola tototry lay noetiny rika le tamin'ny mena be de tototra atao le kely nananany le kely ananana mba nahiratra mampalahelo ane zany re olona azotsika saina maneritreritra ve zany de ry amin'ny tanànana izy mitazana an'izy miaraka amin'ny ranomaso sy ny alahelo hoe ny fitondrany Rajoelina ane natonga an'io tanànana io ohatran'izao hoe de mamoaka an'le sary eo anatin'ny eritreriny taloha zay tsy nanana fakatsara izy sy nanana finday 16 Pro Max zay nangalana an'le sary izy fa nitahiry tsara eo anatin'ny sainy no tatarany amin'ny taranaka mifandimbo hoe ohatran'izao aniny teo fa tsy nisy an'io teo hoe de miteny le génération antiarina zany very databe de tena olona tsy vanina mihitsy ne zany olona zany tsy maintsy zay tsy inona ny farany Andrianarivoavatra satria inona ny antony le alahelo le vahoaka io ane tsy io ane le Andriamanitra tsy andriny hafa andrina ihany io ane tsy mivaly androany asakasaky ny olona le marefy io ianao zao raha mihinana zavatra tsy ara-pahasalamanana tsy androany iny mivaly fa mety rapitso iny ianao zao raha misy anden'le fanotorana maro isan-karazany reny le alahelo le vahoaka ane tsy androany iny no mivaly fa mety afaka 2 volana 2 volana ianao io raha misy an'ireny le zavatra le tansaina eo reny honorable andrea tsy lavergaeta tsy androany iny no mivaly fa misy zavatra zay ivaliny foana etsekilan'izay de nitsarainy zavatra rehetra zany zao le izy de andana am'izay ary ianao rehefa nidina teny fotony teny am'lay vahoaka ianao nitondra an'izay tsy haiko aloha le hoeto foana le hoe volam-bahoaka le fanampiana teny fa tsy le volan'le filoham-pirenena de jereo am'izay le zavatra zay natao de ametsiny ndray zao izy Andrianarivoavatra ny ao anatin'ilay izy hoe le anjenera nanao an'io mihitsy ny tsy mahay jereo tsara le fanilahana matsiny efa indry zareo io ary tena taletany io ao anatin'izay rehetrarehetra izay Andrianarivoavatra honorable Andrea tsy lavergaeta hoe miarabanao Marjona miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana ihany koa de onafandehany amin'ity zoma ity miarabany Andrianarivoavatra mampita ny feo efa resadresany Marjona teo moa fa tsy haiko hoe anatin'ny votoatin'ny resakitsika ve ny fahavoazana teraky ny ranorana amin'izao fotoana zao aloha de tena hita miariary raha tsy laza fa tsy lay tiako anamafisana fotsiny ny teny Marjona teo de lay hoe iry am'lay PK0 an'ny Ambodifasiny an'lay tetikasa autoroute tena galère izy eo rano tsy rano eo moa zany de mandeha ny feo hoe autoroute ve ty mivilambilana be ty satria ny koandriaka ny ilany avaratra ny koandriaka ny ilany atsinanana eo zany tena mampametra-panontaniana hoe io ary le efa nitenentsika hoe aiza inona ny vokatra andrasana amin'ity autoroute ty ho vita ve lay ny asany tena nantaniko de hoe aiza moa zany le 20 kilometatra ho vita tara raha izao mifandehany amanatin'ity zavatra ty satria izay efa nitotofana teo ane nisy tanimbary varin'olo efa teraka ny akamarony reny tena vary efa teraka tena efa miandry zany sisa hoe io ty lay olona hitatsika le fahasairanana misy am'izao fotoana zao de ireny ny fahavoaza ao anatin'ny tambazotra moa de tena mampime mihitsy lay ataontsika hoe io moa zany de misy ny ataontsika hoe fanatisme ny filazana azy raha ohatra ka izay nefa raha mbola fanatika amina zavatra ohatra zao zany de tokony ametra-panontaniana ihany ny mpamendrofendro misy ihany fa tsy famendrofendrona le izy fa tena zava-marina ary zava-misy zay zavatra zay satria rehefa midina iny atoerana ianao na ireo mpandalo rehetrarehetra mody ny vato reo na ireo vahiny andeha hiazo ny seranam-piaramanidina hiala avy eto Madagasikara iny zany no sary farany ao an-tsainy atserovany any Madagasikara mialohany aingany eto Tananarivo hoe ireto ny zava-misy eto Madagasikara izay nandanina ny are-pirenena nandanina volabeta ao anatin'ilay izy io moa zany de mampametra-panontaniana hoe mbola misy sa ihany ve
zay le niteneniko teo hoe fanatisme efa distro loatra ny hoe iteny hoe io le izy fa mandeha mbola misy sa ihany ve iteny hoe tsy maintsy ho vita io e tsy maintsy efa nisy étude natao io hoe efa nisy fanonerana voaray mahakasika an'io mahakasika ny fahampitehana vokatry ilay izy e sinsisa de mbola misy sa iteny zany ihany ve am'izao fotoana zao par rapport am'ireo zavatra efa hitantsika reo eo moa zany ny pahitantara efa nyresahanay nisy fotoana nanontaniana ihany koa de hoe misy antony iny e ny antony nametrahana nyreny toerana sy lemaka manodidina n'Antananarivo ireny tsy ho azo tontofana ara-tantara zany mipetraka tsara ihany koa ny mpanjaka sy ny mpitondra tamin'izany andro ny fahampanjaka zany tamin'izany fotoana de efa natsikaritra izay ataontsika hoe fijerena mialoha satria tamin'izany no efa nanomboka napetraka ny fefoloha mba ahafahana hoe ity toerana ahafahana vezivezy ity toerana ahafahana mamokatra ity toerana ahafahana mahazo trondro sy ny sisa ity ny toerana ahafahana mitsangatsangana tamin'izany le mbola noforonina io lakanosy io tamin'izany fotoana zany izay mendrika sary fo tantara daholo zany de zay nataoko hoe misy antony matoa tsy nirosona ny fanotofana ny lemaka be tsy mitatatra antony lehibe ary ny taolo taloha de nanana fahendrena nanana fahaizana mitsinjo lavitra raha nametraka an'izay ataontsika hoe fipetra fitakiana ary koa ataontsika hoe hatrany amin'ny fanasaziana mihitsy ary izay tratra ataontsika hoe nanitsaka izany fipetra napetraka ny mpanjaka sy ny mpitondra sy ny mpitantana tamin'izany fotoana zany am'izao fotoana zao io ary izy fa mipoitra de ho tantara ve sisa sanatria mety hoe ho ampahatany kely sisa ngamba no mety ho asiana plaky asiana fefy de asiana tambary ao de hoe ity no zany hoe lemako be tsy mitatatra zany mety io zay no zavatra isy eto amintsika any aoriana satria mipetraka le tantara hoe lemako be tsy mitatatra nefa le izy tsy lemaka intsony fa efa misy trano eo efa misy lalana eo ny mpamboly sy mpiompe mivelona tamin'ireny toerany reny efa tsy hita eo moa zany de mampametra pantanina ho aiza moa zany no hoavin'ireo tantsahy zany zavatra ambadika ihany koa zany ary mbola fantanina mipetraka hoe ireo tantsahy tototra tanimbary reo mamboly vary izy rehefa tonga ny fotoana fambolem-bary rehefa tonga ny maitany de amin'iny faritra iny arahantsika mahita fa misy tongolo eny misy ataontsika hoe concombre ataontsika hoe le voly avitra reny zany zany hoe io tanimbary io zany no androm-piaina nylay tantsaha sy mpamokatra eny an-toerana rehefa tonga tsy manana n'lay fanjavaray izy izay fanjavaray mbola tsy farina tsy fantatra tsara moa iny hoe nisy ve le fisondrotan-karama marina sa ina moa le tamin'ny ho an'ny mpiasa fanjakana fa vetivety moa ny réaction tamin'ireny tsy manana zany rehetrarehetra zany ny tantsaha de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe hoaiza zany reo tantsaha ireo izy ireo zay mampianatra ny zanany izy mamelona ny akonany izy ao anatiny zay asa fiariny zay ireo ho very ary efa very izy zao satria efa amanalina raha tsy ilazana hoe amanarivo mba tsy ilazana hoe amanalina zany ny olona efa victime n'zany ataontsika hoe fanotofana raha iny resaka autorité ny fotsiny satria efa nisy parti efa niainga ihany koa niainga teny talatany volonondry lay PK0 matsy zany hoe efa eritaona na rotaona taty aoriana nylay firosona tamin'ny tetikasa zay vao napetraka ihany koa ny vato fototry nylay PK0 teny ambody fasina de hitatsika arak'izany fa maromaro ny fianakaviana iaran'izay ataontsika hoe tsy fisinny fiarina tsy fisinny fahafahana mampidibola izay intsony vokatry ty tetikasa ity nyresaka ihany koa sika teo hoe rano miakatra sy ny sisa io rano miakatra io aloha de tena raha ny ampy ilay rotsakorana mbola misy am'izao fotoana zao inona fa mbola ho betsaka kokoa noho izao isan'ny traboina zao no iaran'zany fahavoazana zany eto amintsika afaka manokely Marghe ngamba ao anatin'izay raha ohatra ka iresaka traboiny sika hoe ny condition ny isan'ny zareo ny resaka sakafo zany
andrenesana fitarainana avokoa am'izao fotoana. Ny zavatra misy ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny ny makasika izay satria dia efa zatra ny moa zany ny vahoaka malagasy izay nizary ny Rajoelina amin'ity resaka momban'ny tolotolotra sy ny fizarana ity. Izy tsy mijery n'lay hoavy le zavatra le hozaraina tsy mampaninina fa raha maharitra ao anatin'le fehim-potoam-piasany hoe zay fehim-potoam-piasany io na ray andro na ray segondra na 5 taona dia misitraka an'izany le vahoaka tsy mampaninina. Fa le zavatra le hoan'le vahoaka io zao le vahoaka efa nitataraiko teo rehefa nizarinao ao anatin'ny vanim-potoanany mahitano zarainao sakafo masaka izy sy loaka vary sy loaka be le zary hitantsika agnambo resaka nanera Madagascar so anatin'le vanim-potoana fahavaratra zarainao vary maty izy sy loaka sy voamaina anaovany lasa maneso rangaly izy fa aloha azava le resaka mifamadika be le zavatra le ataonareo fa inona zavatra le te iseoseo izy ao anatin'ilay izy hoe ity za zay ane io raha ny tokony izy teo dia zay vita n'le ministry mponiny io sy mipiara-miasa aminy sy vita lehibe ny tanàna io fa inona ny tena idinany ao anatin'izay te iseho izy amin'le vahoaka hoe zany e tsy manadino anareo mbola ity any zay ane tia niporofona aminareo io de mitondry zay zany le vision zay io ataony io zay le teneniko hoe tsy mahary toerana ny antony manko ny andeha tsy laverika tsy mahary toerana izy tamin'le fifidianana de matahotra be de te iseho amin'ny sehatra resam-pirenena hoe ary tena manao kosa le Rajoelina andrinirinao Madagasikara ao na de vazahara taratasy arana izy fa jereo ny zavatra vitany fa rehefa mivadika ao anatin'izay le sehatra resam-pirenena angamoa tsy misy ministra ny mponina ao misy ministera mianjakitra an'izany ao misy be ny tanàna voafidy ao inona moa zany fa lasa le izy lasa lehibe ny tanàna rehefa midina de mbola mifanilika ao zay averiko foana io aloha de amboaritsika io fa izao aloha zavatra misy ho avy eo ministry ny mponina sy ny mpiara-miasa aminy anao an'zoso tonga le olona indray le nitenenina le zavatra zay misy zany ho avy eo ny BNGRC za aloha de midera BNGRC aloha tena na andro na alina de zay le tena le zarasa zay le niteneniko hoe raha mametraka tsara am'le tena le andraikitra ao anatin'le ministera isika hoe ministry ny fanatanjahantena ministry ny mponina ministry ny zao tena iny mihitsy le andraikitra raisiny tena za mahita hoe mandroso ihany ty Madagasikara ity fa le izy le mitsabaka andraikitra iza le mitsabaka tsy le prime ministre fa le Andry Rajoelina mihitsy no miseho te anaporofo amintsika hoe io izy io izy no micommande sy manapa-kevitra amin'ny rehetrarehetra mihitsy de reto le miandro fotsiny tsangan'olona fotsiny zany sisa le ambana zay zara zany eo amin'ny toerana menatra de le eo arina ny ditanareo le te hiteny nefa tsy afaka miteny satria ny antony tsy maintsy io le nitenenina tsy maintsy maka hevitra nareo sy alohan'ny tenenareo aty lehibe anareo iza le lehibe Rajoelina de tsy afaka miteny izy de le mitanatana vava sy le manao croise le bras fotsiny eo arina de le mieritreritra fotsiny io rehefa zay moa ny tendrenao teko ny vola fotsiny raisinay foana isam-bolana rehefa tsy avelanao zayko